Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%. Ka hitovizan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina ny Tsifisim Mangarahara amin'ny fitantanana volam-bahoaka hoy Ramatoa Madeleine Ramaolo-Miaso mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena CFAFI sy ny GEN. Notsipihiny tamin'izany ny fampifangaroan'ny filoha teo aloha ny volam-panjakana sy ny volan'ny orinasa manokana. Tsy mbola misy anefa hatramin'izao ny vokatra mifanadihadiny mikasika io fanodikodinina volam-bahoaka nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io. CFAFI dia nampiseho mihitsy ka hoe Ravalomanana Marc na ny tiako tsy fantatro devait à l'État 188 milliards d'ariary asa tadidinareo ary voalaza teo daholo reto ary efa tena amina mihitsy zany nefa hatramin'izao tsy misy mbola vao nanontaniako fakomaly mbola tsy misy fitakiana hony dikan'izany zany a tena impunité mihitsy eto amintsika tsy hoe voandroany a efa ela ka mila fiovana mihitsy ary ny olom-pirenena no ilaina hoe ampiseho toetra ma hoe olom-pirenena azy ary taky an'izany satria volantsika inge volan'ny olom-pirenena zany arina hoe zany le izy. Isan'ny antefanina ihany ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fanodikodinana ny volam-bahoaka ny fampiasan'ireo mpanao politika mitondra firenena volabe mialoha sy mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndafy zany a tokony hoe zay vola rehetra ampiasana amin'ny élection dia tokony andalina amina compte bancaire unique miditra sy mivoaka dia io compte bancaire unique io a dia amariny ny expert comptable indépendant satria jereo gnety isaky misy hoe campagne électorale asa raha hitanareo fa dia tena tary lasa tary indray nisy namey tary manahirana ihany io ny ako tsy afeny fa dia tena manahirana mihitsy. Mitaky nisy ny lalana amin'ny feny loharanom-bola sy ny fampiasana ny teti-bola ho ampiasain'ireo mpanao politika hiatrika fifidianana araka izany ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena hisorohana ny fanodikodinina ny volam-bahoaka amin'ny tsy ara-drariny. Madagascar figure parmi les pays les moins avancés dans le monde avec un taux de pauvreté de 76% et un taux d'extrême pauvreté de 56%.